Ratsera ny fiandohana vaovao omaly hariva teo anelanelana Ambohimanarina sy Ambodimita raha niverina avy any Antsiranana ny filohan'ny tetezamita Andranjoelina dia nisy nitifitra ny fiara mitondra azy. Efa nanaty sy namotipototra ny tompon'andraikitry ny filaminana ao amin'ny fiadidianan'ny Repoblika ka namoaka ambangovanga ny valin'izay fanadihadiana sy famotim-pitorana izay. Ny fanazavana entiny lieutenant colonel Marty, lehibe ny sampandaharaha filaminana ao amin'ny fiadidianan'ny Repoblika sy ny commissaire principal Jean-Marc Ranaivo talinitsoina hoe polisy scientifique entiny mirarina aina sy feno radiomalala. Zavatra sy maleriva tokony tamin'ny tsy fifantoantsika malala fa zany manao visity tany Antsirana. Fiverenany amin'izany zany no misy zavatra miseho izay ataontsika hoe fitifirana zany tobila président izay teo anelanelany lalana zany manodidina ny Ambohimanarina. Izany moa zany zao zay vao afaka mampafantatra anareo satria afaka mampafantatra anareo ofisialy satria misy ny atao hoe enquête balistique tsy maintsy atao ka izay zany dia mampahalala aminareo zany fa misy nitifitra ny tobily filoha toerana zany satria ao anatin'ny mandeha ankety amizao dia ny faritra zany zay tsy afaka tonga dia mianareo mivantana hoe zao le toerana fa zavatra azonao lazana kosa dia miakatra ny Ambodimita Ambohimanarina. Ao anaty tokony navatan'le nitifitra andalony ny président tsy anjaranay zay anjaran'le version vainay misy zany fahinay zay tsy afaka mijanona fipetranazy fipetradraisana dia fa eo ampelatana ny tompon'andraikitra manao ny fanadihadiana ny larankeky inona dia kanateraky tiratra ny hita zany eo amin'ny fiara zany aloha dia misy trasy madama zany vatany sa fitaratra amin'ny fitaratra ao ankavanana arma finesse automatique zay moa zany resaka teknika satria izy a ny tompon'andraikitra teknika farany mamaly azy izy zany satria voiture blindé raha ohatra tsy arina vulgaire dia tsisy impacte mihitsy misy fa tena misy tena fantatra misy après étude zay maelaela izy vao nahafantarinareo satria nanaovana étude balistique izy dia fantatra fa arma mahery vaika indray tsy fantatra satria arma de guerre fotsiny zany azo lazaina azy zao satria mbola tsisy élément ahafantarina azy akoatran'ilay impact hita teo amin'ny pare-brise mbola tsisy tena mbola tsisy ino tsy azo nanareo zany aloha izy satria ny ankety mbola mandeha ka raha mahadevoilé des eaux zany mety oublier ankety zay zavatra zay izy manao daholo zany na brigade criminelle moa zany voalohany saisie voalohany miaraka police scientifique dia manao koa zany teo présidence Bonjour, resana olona mifezitra hoe cortège présidentiel teo voasatsika tsara tamin'ny international tanivato ny voiture voizy anatsiny fiara mitondra foly anavaratra ary ny resaka ataontsika hoe itinéraire amin'ny cortège présidentiel zany amin'ny tena maratsy hoe tenue confidentiel nareo tsy rehetra misy défaillance zany amin'ny voie sécurité présidentielle voan'ny sécurité présidentielle zany satria tompon'andraikitra zay dia ny défaillance nareo mahitana azy fa izahay dia miezaka midina amin'ny situation io io zany arakaraky ny zay zavatra ampelatana io zany alalana azy raha tsy fantatra amin'ny source ny voambofoka vatelono satria tokony zay hoe fahalalana fitaovam-piadiana zay na ny ankety mbola mandeha zay ny
atao ny cortège président hita teo dia ohatrany tsy misy fiovana le fomba fiarovana azy nahoana ny hoe fomba fiarovana hoe tiana renova satria misy le basy kely amin'izay tsisy fiovana raha zavaina aminareo fomba fiarovana izany autoroute zany dia misy rafitra be dia be ka misy structure zany zay tsy maintsy hajaina na organisation tsy maintsy hajaina ka tsy midika hoe fahitana le convoi iny ihany fa hatrany amina resaka renseignement hatrany amina be dia be zany zavatra napetraka am'izay resaka renseignement manahoana no mety tsy nafahana mifantatra amin'ny zavatra tamiko resaka renseignement zay io moa zany tahaka ny renseignement rehetrarehetra dia azontsika atao koa zany fiaraha-miasa moa zany amin'ny renseignement be dia be fa ny fiaraha-miasa aminay ato amin'ny présidence sy ny entité force zay misy ary ko misy ny renseignement iarahana mananatonga zao ka hoe zavatra ohatran'ireny tena secret mety misy hoe zany enquête interne amin'ny niveaunareo matetika voavoaka ny fizezaka misy zany raha ohatra ka atany izy tsy maintsy misy dia misy hoe satirana m'impacte aloha dia impacte anapala anankiray ary marona maraka manome toky fa tsy izy fandraisana amin'ny mandeha manovana satria amin'ny makoto androany ny famoahana amin'ny zavatra eo amin'izao arivo zao fa 24 heures amin'an'le piate izay tokoa lafiny fiarovana président fantatra resaka politique